Nanapa-kevitra ny ministera sy ny minisitra fa ho atao laharam-pahamehana ao anatin'ny fandaharany politika ny ministera resaka boky sy ny vaky teny. Misy campagne goavana mahakasika ny resaka boky sy ny vaky teny. Ny tanjon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina dia tsotra, ny boky manantona ny vahoaka fa tsy ny vahoaka ny manantona ny boky. Fitiavan'ny olona mamaky boky izay efa nazavaina Andriamatoa Talenampoly teo somary very, izay indrindra no antony nanetsika sy nanosika anay atao anatin'ny ministera amerina an'izay fitiavana ny boky izay satria rakotra ny teknôlôjia vaovao sy ny zavatra marobe izy io, dia izay no antony hetsika anaovana ity hetsika mitoy izy ity zany fanentanana ny olona hiverina hamaky boky indray. No hevitra ny safidian'ny ministera amin'ity hetsika fanentanana ity dia hoe ndao hamaky boky. Tsy eto Antananarivo ihany ny hetsika fa hitohatra ny Mahajanga izay iarahana miasa amin'ny commune urbaine ny Mahajanga sy ny opération boky manomboka ny 9 May hatramin'ny 1 May zany. Izy ity hetsika mitohy fanentanana mitohy fitaizana mitohy.